Manitra Nerinao Tismasakana Anja Manitra Yandaranao Denaina Matranizai Anja Manitra Yandaranao Metkan Sojanao Anjama Zetenerinao Lui Hey Tia Manitra Lazao tsy miovy ianao. Ianao le alpha sy oméga. Ianao le tsy fiandohana sy fiafarana tsy miovy ianao Jesosy Kristy omaly. Anio ara-mandrakizay. Amizay tiana tia manitra hatramizay ny fiandiananao andriamanitra anao. Arianio ninonaitanay ny fiandiananao andriamanitra anao. Halleluja. Andriamanitra ianao. Ianao ny ankofany lohalika rehetra. Lela rehetra dia anaiky fa ianao no Andriamanitra. Jesosy nina mety mitsangy eo amin'ny fiainanay Jesosy. Zay matoky anao foana Jesosy. Zay mbola ilaza fa zay mila anao foana Jesosy. Mangetahetanao zay. Anao zao fotoana zao tsy avelanay andalo fotsiny zao fa tena iombonanay aminao Jesosy. Fanamasina mangetahetanao zay. Fenao ndray zay fanamasina. Fanamasinao manatria an'izao fotoana zao ianao. Aoka ianao hitobaka eto indray. Fihevitrao dia mitondra fiainana be da be. Fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana. Fantatra efa mipololoha teto indray zany fiainana izay. Fafikisam-pifaliana ny ao anatrianao ary fafinaretana ny ao amin'ny tananao ankavanana Jesosy. Naiza mangetahetanao zany. Naiza
ianao aiza n'aiza manetaetanao vagagana taisinay avy aminao amelo manatreanay mameno anay manatreanay voninahitranao aseonao fa manatsika etonao Jesosy Padintsika ny feon'ny zava-maneno halleluja tsika rehetra ilaza hoe halleluja nanao-tsainy eny Jesosy halleluja amfonao manontolo mitsy lazao halleluja 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 sotra Jesosy atsainy enao mandrakizay Jesosy manan'izay manana anao Jesosy hatramin'ny fotoana izay nanolorana ny fiainanay ho anao ho any amin'iza moa zahay tsisy anteheran'izay Jesosy fa miantehatra aminao rery ihany
Aizanao lera tsisy anao. Tena zano mihitsy Jesosy. Tena tianay ianao Jesosy. Androany zay dia hanao vao ny fanoloran-tenanay Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny zanany latokana mba tsy hisy overy izay rehetra mino azy. Fa hanana fiainana mandrakizay Jesosy. Lehibe ny fitiavanao anay Jesosy. Fony mbola tsy arikory izao tontolo izao dia efa maty ny zanak'ondry. Efa natolotra ao ray. Tsy hainay zavany zany fitiavany zany Jesosy. Tianao tokoa zahay. Nanoloranao ny tenanao, ny ainao. Jesosy hiteniko zay androany fa tianay koa ianao. Mihoatra amin'ny zavatra rehetrarehetra mety mandalo. Fa ianao le maharitra mandrakizay Jesosy.
Avozana izany fanorateny zany Jesosy fa anao zay ary tianao koa zay Jesosy. Amen. Tiako ianao mihoatrany zavadretra tiako ianao mihoatrany riny fo tiako ianao mihoatrany tenako tiako ianao tiako ianao tiako ianao tiako ianao mihoatrany zavadretra tiako ianao mihoatrany riny foko tiako ianao mihoatrany tenako tiako ianao tiako ianao tiako ianao teraiky ianao teraiky ianao amin'ny foko rehetra amin'ny foko rehetra teraiky ianao amin'ny fanahyko amin'ny fanahyko teraiky ianao amin'ny fiainako teraiky ianao teraiky ianao teraiky dao sandratsika eny amin'ny lanitra ny tanatsika asandrato ny tananao asandrato ny tanako anao halleluja asandrato ny fosy fanahiko anao Jesosy asandrato ny fiainako anao ny fiainako anao asandrato 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 lazao halleluja halleluja indronirako anao halleluja mandraky zay anao halleluja zao manontolo anao halleluja 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 asandatony feonao meo voninahitra Andriamanitra amizao fotoana zao lazao ny fitiavanao anazy fa tsy misy toa anazy mandraky zay izy lay izy aty zay mendrika ny fiampofany anao Jesosy mendrika ny fiderany anao fa tsara anao sady mpanao tsara Jesosy sy mba mety ratsy amin'ny fiainana izany anao le tena tianay amtiany hatramin'ny farany Jesosy aho misomany amin'ny famonjena zay aminao anay tianay anao mendrika anao mendrika mifankasany anao da ho lazatsika miaraka zany tiako anao Jesosy tiako anao Jesosy halleluja hey mihoatrany zavatrete mihoatrany zavatrete
Jesus. Otsika koaka ao anatin'ny hira anankiray farantsika. Omany ny fony sy ny fananao fa eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alleluia. Jesosy ianao mihitsy ny ilainay Jesosy. Isan'andro izay mila anao, isan'ora izay mila anao, isan-minitra izay mila anao Jesosy, isan-tsekondy izay mila anao Jesosy. Ianao no antoko ny fahombiazanay, ianao ny ivo ny fiainanay Jesosy. Androany izay dia hiady ilaza fa isan'andro izay Tompo mila anao. Hiady ilazintsika. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isan-minitra, isan-tsekonda Tompo mila anao. Amin'ny fonao rehetrarehetra mihitsy lazao. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isan-minitra, isan-tsekonda Tompo mila anao. Fony saiko ny fanahiko maniry ianao. Fony saiko ny fanahiko maniry mafy anao. Lazao, tsisy toerana takalo ny amin'ny fanatrehanao. Ny ao anilanao, eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananaya. Lazao, isan'andro Tompo mila anao. Hey! Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isan-minitra, isan-tsekonda Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isan-minitra, isan-tsekonda Tompo mila anao. Fonao sy ny sainao, fanahinao atolory azy. Fanahiko maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko e. Ny ao anilanao, eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananayay, tsy ananayay, itoetrao tsy ananayay. Isan'andro Tompo mila. Tsika ny atoerana asan-dato ny feo anao. Lazao mihitsy fa mila anazy ianao amin'izao fotoana izao. Isan'andro, isan'ora, isan-minitra, isan-tsekonda Tompo mila anao. Fony saiko ny fanahiko atolotra anao Jesosy. Fony saiko ny fanahiko, tsisy toerana takaloko ny ao anilanao, eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananaya. Itoetrao tsy ananaya, itoetrao tsy ananaya. Lazao farany, itoetrao tsy ananaya, itoetrao tsy ananaya.
Jesosy. Raiso anao ny fankasitrahana mandrakizay Jesosy. Izay dia tsy reraka amin'ny ankohaka eo anatrehanao Jesosy satria fiainan-danitra izany Jesosy. Izany no ataona rehefa any an-danitra any Jesosy. Mankasitraka sy mahay voninahitra ny anaranao izay mandrakizay. Ohatsika ity tanana mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Aoka izay rehetra faly tonga tao trano androany hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra irery any. Dia rahabantsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy tonga sondra eo anatin'ny fotoana atonga antsika ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao foana tananao dia ndeontsika hisaotra an'Andriamanitra fa herinandro anankiray indray no niarahantsika tamin'ny tompo ny nikarakarany antsika, ny nitahiny antsika. Sokafony ao anatinao dia tanterao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay efa nampianarany tompo antsika hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Tsangan'ny tananao dia sokafon'ny tompo ny fonao dia ataovim-pololotra avy eo am-bavanao ny fankasitrahana sy ny fisaorana. Ianao tonga eto androany nisy tanana ny tahiry. Ianao tonga eto androany nisy tanana ny azona. Ianao mbola velonaina soamantsara misy fofonaina eo amin'ny vavoronao. Misy Andriamanitra mandahatra, mandamina ary mbola nanaika hanome anao tombonandro ahafahanao miombona aminy androany. Saotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tonga soa eto amin'ny fanatrehanao satria ny fanahinao no nitarika sy ny taonanay. Avy any amin'izay toerana nisy aninay tsirairay avy. Mankasitraka anao hatrany izay. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Herinandro anankiray indray no hovitaina ary ho taperina rapitso. Fa androany sahady izay dia efa mankalaza sy manome voninahitra anao. Ny amin'ny fiazonanao, ny amin'ny fitehirizanao, ny tananao manosika anay, miambina anay, miazona anay, mitahiry anay. Saotra betsaka tamin'izay rehetra natrehana tamin'ity herinandro ity, taony nafinaritra, taony ny tsy nafinaritra, fa mampianatra anay hatrany ianao tena hiverina eo aminao, dia hisaotra ny amin'ireny rehetrareny satria miara-miasa masoa izy ireny. Eo an-tananao ilay tokana pife ary pibaiko ny zavatra rehetra. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Alleluia. Androany manokantsika sy amin'ny herinandro ambony dia anarahan'Andriamanitra mpanompo atao hoe avolavitra nefa ohatrany hoe akaiky ihany, nefa tsy ho vitany lomano koa fa tsy maintsy fiaramanidina. Ary tiakanao hiomana. Ny fiomanana dia tahaka an'izay voalaza eo Maty 7:12. Rehefa niakatra tao amin'ny tendrombohitra ny fiovantare Jesosy dia nipotro Mosesy, nipotro Elia fa ny zavatra nafinaritra ny teny Andriamanitra hoe Jesosy izy no sitrako, izy no enoy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia nanambara hoe ary izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Androany ampiasa mpanompo eto Andriamanitra. Mety tsy voatery eo amin'ilay mahazatra anao, nefa ihany koa mety tonga dia amin'ilay mampahazo aina anao koa. Fa tsy any amin'ilay mampahazo aina sy ilay tsy mampahazo aina, fa ilay fotsika misokatra mangetaheta hoe Jesosy tongeto ahitady anao, tongeta angetaeta anao, mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao, ampiteneno izy dia atsangano indray ampahirezo sy trano hazavao ty fanontaniany ity, tsy azoko mihitsy ty zavatra ity, etsetra. Tsangano tanao dia manao avavaka anankiray tompo. Enao ametraka ny teny eo am-bavan'ny mpanomponao dia manokatra ny foko mba hifandray amin'ny fankasitrahanao. Ka rehefa hirava amin'ny fotoana rehefa avy eo dia hifankahita amin'ny fanatrehanao, hiombona amin'ny fanatrehanao, andray ny teny avy aminao, andre ny feo avy aminao. Tonga eto amin'ny etaeta, tonga eto amin'ny fiandrandrana, tonga eto miaraka amin'ny faniriana lalina, tena hifandray aminao sy hiombona aminao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Noho izany dia mahafaly any manolotra anareo rahalahy Mendert Blom, efa mpiaraka amintsika eto ihany izy aviatsy Afrika Atsimo. Anisan'ny tena ampiasan'Andriamanitra azy resaka teaching na resaka fampianarana. Izy za mieritreritra mba efa ngeza ihany tanaty safanim-pony ty, fa zay le hoe mijery fa mbola misy ngeza noenao indray avy eo tonga avy any, fa ty teny aminao ampiasain'Andriamanitra izy. Enoy raiso ampiaro dia ho hitanao fa Jesosy no maniraka azy ho tonga eto
nomen'Andriamanitra mission manokana izy ho amin'ny Madagasikara ary nisy teny anankiray izay nahafinaritra kely nandona amin'ny foko tamin'izany ozy izy hoe rehefa miteny amiko ny tompo ozy izy hoe tsy maintsy makany Madagasikara na tsisy frère izy andehanana amin'ny avion ilomanosaka satria fantatro izy fa any ny ila n'Andriamanitra asitehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Dia tiakanao hiomana fa ho voatah indray tsika amin'ny alalan'ny teny amin'ity takariva ity. Raintsika mitehaka mirevitrevitra be ny tompo izay mampiasa sy maniraka amin'ny mpanompony rahala Mendert Blom sy ny mpandika teny Michael mafinaritra. Salama tokoa. Salama. Natory tsara? Ja, natory tsara. Ianao? Falibe, I'm very happy to be here. Falibe indray tonga miaraka aminareo eto androany. Mi Petrika. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Are you all very happy? Faly ve nareo? It's a choice to be happy. Satria safidy zany faly zany. You can always find reasons not to be happy. Ianao afaka mahita antony foana hoe tsy faliana. But you can find reasons to be happy. Fa nefa ianao koa afaka mahita antony hifaliana foana. You know, people can't make you happy. Ny olona tsy afaka ohatrany hoe iakinanao mba hafaly anao. They can just make you happier. Fa afaka ohatrany hoe mahafalifaly kokoa anao izy. But happiness comes from the inside. Fa ny tena fifaliana zany dia miainga avy any anaty. That's not today's teaching. That's just something. Tsy hoe izay akory ny fampianarana androany fa zavatra resa tsetsatsiaritra fotsiny iny. So today, God put on my heart to speak about salt and light. Androany Andriamanitra ny zavatra napetrany tato anatin'ny foko ny ampianatra ny momba ny fanasina sy ny fahazavana. And maybe you're very familiar about the fact that you are salt and light. Mety hoe fa mahazatra anao no mahino an'izany teny izany hoe ianao dia fanasina sy fahazavana. So today I'm just going to emphasize a little bit more about salt and about light. Dia androany anindry bebe kokoa momba n'izany hoe fahazavana sy masirasiro zany. Let's start by reading Matthew 5 from verses 13 to 16. Anombotsika maky ao Matthieu 5 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 19. Yes. Matthieu 5 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 19. So now today you must make it personal, very personal. Androany dia atovotry hoe ho an'ny tenanao manokana le teny. So now God speaks in His word. He says, you are the salt of the earth. Zao Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny teniny hoe ianareo ny fanasin'ny tany. But Fa if salt loses its saltiness, how can it be made salty again? fa raha ny fanasina no tonga matsatso izy indray no asira azy. It's not good for anything Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy. except to be thrown out and to be trampled underfoot. Fa ariana any ivelany ka ho itsakitsahan'ny olona. So for me, Jesus here is talking very directly to us, Eto Jesosy dia miresaka mivantana sy mahintsy amintsika. saying you are the salt, Dia miteny hoe ianao ny fanasin'ny tany. but Fa don't lose your saltiness. aoka tsy ho very le masirasira ao anatinao. And there's only way you can lose it Dia betsaka ny fomba afaka mahavery an'izany. is because you don't use it. Satria tsy ampiasainao le izy. Because if salt is used, Satria raha ampiasaina ohatra ny sira it changes many things. dia manova zavatra be dehibe. So let's look at some of the features of salt. Dia hojerentsika hoe inona avy ireo zavatra mombamomba ny sira na ny fanasina. So the first thing I want to say about salt Dia ny zavatra voalohany tiako resahana momba ny sira dia zao. is it increase, Mampitombo it actually enhance flavor. That's the right word. It enhance flavor. ohatrany hoe manindry sy manatsara tsiron zavatra anankiray. Enhance means it intensify, intensify. Zany hoe
manampy zany dia ohatrany hoe lasa maherihery kokoa ilay izy. And it also increase. Dia mampiakatra ihany koa. It also improve Dia manampy sy manavao ihany koa. the quality and the value. Dia ny kalitao sy ny valeur an'ilay zavatra anankiray. So that is the first thing about salt. It enhances flavor. Dia zany ny zavatra voalohany momba ny sira, ohatrany hoe manampy manatsara tsiron zavatra anankiray. Now the words I was using to intensify, to increase and to improve Ohatrany hoe manamafy mampitombo na manatsara. is actually a feature that must be in us. Dia zany zavatra zany dia tokony ao anatintsika. We should boost things around us. Dia tokony hoe anampitsika amin'ny fanosehana zavatra manodidina antsika. We should encourage things around us and people around us. Tokony hoe hoampaherezintsika ny zavatra manodidina antsika na ny olona manodidina antsika. We should help people around us. Tokony hanampy ny olona manodidina antsika isika. Paul warns us not to be a burden for people. Paoly dia nampitandrina antsika mba tsy ho tonga vesatra tsika ho an'ny hafa. So if you are salt Dia raha ohatra ianao zao fanasina, and somebody wants to use you, dia misy olona te hampiasa anao. it means you're going to bring and boost and increase and help. Dia ianao zany tonga anampy sy hanosika sy anampy ny fanatsarana ilay zavatra anankiray. And many times in church, Ary matetika eo anatin'ny fiangonana we have an attitude of gimme. dia manana fomba fisainan'izay tsika hoe omeo Today I didn't receive good value in the church. androany ohatrany tsy nandray zavatra tsara zany tao anatin'ny fiangonana. Today the message was not good like last week. Le afatra androany ohatrany tsy nafinaritra ohatrany tamin'ny herinandro. I think the windows, they need to clean it. Dia za nga mameritreritra hoe mila sasana ery zareo le varavarankely fa maloto loatra. I think the music is too loud. Za meritreritra hoe mafy loatra le mozika. Why don't they play more worship music? Fa maninona ka ery zareo lasa ohatrany hoe hira fiakofana be loatra. That's not part of boosting, helping and encouraging. Zany tsy manampy amin'ny fanosehana na amin'ny fampitomboana na amin'ny fanampiana. To improve the quality and the value, Zany hoe mampitombo na mampivoatra ny kalitao sy ny valeurany zavatra anankiray izay. you have to decide what is your quality. Dia ianao mila mahafantatra aloha hoe inona ny kalitao anananao. If you realize your quality, Satria raha fantatrao ny kalitao anananao, then you always want to add. dia te hanampy foana ianao. You always want to help. Dia te hanampy foana ianao. You always want to improve. Ianao te hivoatra foana. You always want to be part of something that gives salt. Dia ianao ohatrany hoe te ao anatina zavatra anankiray izay mizara sira foana. A nice steak Raha ohatra ianao zao mihinana steak anankiray le tena matsiro, with the right amount of salt. dia tena ao tsara ny sirany. It brings flavor and taste. Dia tena matsiro le izy sady mampite hihinana. And you enjoy it. Dia faly ianao rehefa mihinana an'le izy. But a good steak without salt, Fa raha ohatra ianao zao misy steak tsara be eo nefa tsisy sira, it's not the same. dia tsy mitovy lay fahatsapana. You agree with me? Manaiky an'izany ve ianao? Have you ever smelled when people are cooking? Ianao ve efa naheno rehefa le nona be iny ianao dia misy fofokanina ianao avy lavitra any. That salt and that spice, it brings that flavor. It makes you excited. Le sira sy le episy izay ataon'le olona ao anatin'le izy ohatrany hoe mampiakatra an'le fofona sy manatsara an'le tsiro. And I want to bring the scripture here, Proverbs 18 verses 21. Dia tiako entinao anatin'izay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 7:20 ny 1:20. That says, life and death is in the power of the tongue. Ny fiainana sy ny fahafatesana dia eo ambany fahefan'ny lela. So with your mouth, Amin'ny alalan'ny vavanao it's part of salt dia mety afaka mamafy sira ianao, because it can enhance or increase, satria afaka manampy amin'ny fampitomboana le izy or it bring death. na mitondra fahafatesana. No taste, Tsisy tsiro, worthless. tsisy ilana azy. So we should
know that our mouth bears a lot of fruit. Dia mila fantatritsika hoe ny vavantsika sy ny zavatra voaka amin'ny vavantsika dia misy vokany be lehibe. So before you speak, Alohan'ny tenenanao, before you curse, alohan'ny hanozonanao, think mieritrereta tsara aloha. and let God work through you Ary avelao Andriamanitra hiasa amin'ny alalanao and use you as that salt. dia ampiasanao amin'izay mahasira na fanasina anao zay. I was talking about quality. Niresaka momba ny kalitao teo. What is the quality of your word? Inona kaya ny kalitao ny zavatra voaka amin'ny vavanao na ny teninao? Can you keep your word? Ianao ve mitazona ny teninao rehefa miteny zavatra anankiray? If you say to somebody, Raha ohatra ianao zao miteny amin'ny olona anankiray, I'll see you tomorrow at 10, raha pitso maraina amin'ny 10 mihaona aminao and you don't arrive, dia tsy tonga akory ianao. and the person phone you and say, where are you? Dia miantso anao ilay olona dia manontany anao fa aizaka ianao? Something came up. Nisy zavatra nandalo tampoka nanakorotana an'ilay programa. I actually forgot. Tena marina adiniko ilay izy. You know what? My watch broke. Hitanao simba le famataran'orako. What is the quality of your word? Ohatrany ahoana ka ihany kalitao ny teny avoaka ny vavanao? What is the quality of your love? Ohatrany ahoana ny kalitao ny fitiavanao? What is the quality when you are with people? Ohatrany ahoana ny kalitao asehoanao rehefa miaraka amin'ny olona ianao? What do you leave behind? Inona ka ny zavatra avelanao rehefa lasa ianao? When people taste you, do they want to come back to you? Rehefa manandrana anao ny olona dia mbola te hiverina nandrana ihany ve? Are they looking forward to see you again? Ohatrany hoe faly ve ianao raha hitan'ilay olona indray manaraka? So church, Ry fiangonana. that's something we should value every day. Zany dia zavatra tokony hoe anandanjy amintsika isan'andro. Say, God, Miteny hoe Andriamanitra, increase my quality ampitomboya ny kalitaoko so that I can be worth something for somebody. mba hampatonga na homendrika zavatra anankiray ho an'ny olona anankiray. Amen. Amen. When you fail, Rehefa lavo ianao, what do? inona ka ny ataonao? Do you sit on a heap and now suddenly you are worth nothing? Lasa ve ianao mipetraka eny an-tendrombohitra dia miteny tsisy ilana intsony. Do you become depressed? Dia lasa ianao ohatrany hoe manao depression be. Are you listening to the voice from Satan? Dia lasa ve ianao manomboka mihaino ny feon'ny Satana? Forget your value? Lasa ianao manimba ny lanjanao. Because Jesus says you are salt. Satria Jesosy niteny anao hoe ianao fanasina. And if you are salt, Raha ohatra ianao fanasina zany, even when you fail, na dia lavo ary ianao, you get up dia lasa ianao mitsangana indray, and you just do it again. dia lasa indray averinao atao ilay izy. You get up and you do it again even if you fail. Na dia lavo ary ianao dia mitsangana indray ianao dia averinao atao indray ilay izy, manandrana indray ianao. Why? Fa maninona? Because that's the quality God deposited in you. Satria zay ilay kalitao napetraka Andriamanitra ao anatinao. That's the quality He actually gave you. Zay ilay kalitao zay nomen'Andriamanitra anao. He cannot fail. Satria Andriamanitra tsy mety lavo. To increase Ny mampitombo is to grow and to expand. dia mampitombo sy manitatra. Let's go and read in 2 Corinthians 3 verses 18. Korintiana faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo amby folo. 18 years. Korintiana faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo amby folo. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovana azo izay endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ao amin'ny voninahitra toy ny amin'ny Tompo dia ny fanahy. It's one of the features of salt. It helps to increase and bring that spirit out of you. Dia zany dia anisan'ny kalitao ananany sira hoe mampitombo sy mamoaka ny zava-panahy
ao anatinao. That enhanced flavor also bring that it can multiply, Zany manatsara izany a ohatry hoe mampitombo a zavatra anankiray, making it more. mampatonga le izy a ho betsaka kokoa. Let's read Philippians 1 verses 6. Filipianina voalohany a toko fahenina. Being confident of this, that he who begin a good work in me will carry it out to completion until the day of Christ Jesus. Ary matoky indrindra aho a fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo a no hatanteraka izany a mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. That's part of salt. Zany a dia anisan'ny momba ny sira. That's part of enhancing the flavor, Zany a dia anisan'ny hoe mampitombo a sy manatsara ny tsiro. is to increase and also to multiply it. Dia mampitombo a sy manitatra bebe kokoa. And the last one is also to elevate. Dia ny farany dia hoe manandratra ambony. And I want us to read Colossians 1 verses 6. Kolosianina toko voalohany any andininy fahenina. Yes. That has come to you in the same way. This gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day of you heard it and truly understood God's grace. Izay a efa mbio aminareo a tahaka neny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. So church, Fiangonana, if people listen to you, raha ohatra hoe misy olona zao mihaino anao, if people phone you, raha ohatra hoe misy olona miantso anao, if people ask you for help, raha misy olona manontany anao a mba hanampy azy, they're seeking for wisdom, dia mitady a fahendrena avy aminao le olona. are you bringing this flavor, this increase, this multiplication, this elevation to that people? Ianao ve a mitondra an'le hoe fanatsarana tsiro a, fampiakarana, fanandratana ambony a, sy fampitomboana eo amin'le fiainan'le olona. You understand what I'm saying? People are supposed to phone you, to ask you for help. Azonao ve ny zavatra tiako tenena hoe raha misy olona miantso anao a ka mangataka fanampiana aminao ohatra. When people doesn't taste the food, they say, bring some salt. Raha ohatra zao hoe misy olona tsy ampy sira ny sakafo hohanina, dia miteny izy hoe mba hitondrao sira azafady. So when people need help, they need to say, let's phone Michael, let's phone Zao, let's phone Sister Vulana. Raha ohatra zao hoe misy olona mitady fanampiana dia hiteny hoe ndao atsony Michael, ndao atsony Jao, ndao atsony Ranabavlol. Let's use it. Ndao ampiasaintsika le izy, We need that. satria ilainy zany. Is your word and your love helping people? Ny teninao a sy ny fitiavanao ve a manampy olona. First, you have to realize what you are worth. Mila fantatrao aloha hoe inona ny valeur anao. And you know what you are worth? Dia mba fantatrao hoe ny valeur anao zany, You were worth dying for dia ianao a mendrika ny nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. by the King of Kings and the Lord of Lords. Ny tompony tompo a sy mpanjakany tsy manjaka no maty teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. That's what you are worth. Zany a ny valeur anao eo aminy. And if you don't know your value and your worth, Raha ohatra hoe tsy fantatrao a ny lanjanao a sy ny mahasarobidy anao, when people phone you, raha ohatra hoe misy miantso anao ohatra ny olona, you say, I don't know. ohatra miteny tsy fantatro. Maybe phone Brother Haja, I don't know. Mba tsy hoe rahalahy aja angamba ny tsara antsonao amin'izany fa tsy fantatro zany. And your salt is not useless. Dia le siranao a tsisy ilana azy, Your salt is useful. fa tokony a ho ampiasaina tsara ny siranao. You must have that faith. Ianao a mila manana finoana. You must try to improve things, what you're working with. Dia ianao a mila miezaka foana manatsara ny zavatra esanao. You must bring the best out of people. Dia ianao a mila maneho foana sy mitondra ny tsara indrindra eo amin'ny olona. The other day, I was going to a policeman there in South Africa. Indray andrizay a tany Afrika Atsimo a nandeha tany amina pôlisy anankiray. He was attacked by robbers and he was shot.
dia izy ohatran'ny hoe nisy nanafika nisy mpangalatra nanafika dia voatifitra And he was very, very traumatized. dia tena ohatran'ny hoe traumatisé be izy He had PTSD, you know, post-traumatic stress disease. ohatran'ny hoe lasa manana problème ara-tsaina izy nohony amin'izay zavatra izay. And I want to testify about this now. You must listen well. dia tiako ijoroana vavolombelona momba an'izay zavatra izay fa mila mihaino tsara ianao. He went through psychologist, Lasa izy nanantona psikology, psychiatrist, lasa nanantona psikatra, people trying to help him. ny olona niezaka nanampy azy. He got death threats through his mail. Dia ao anatin'ny mail izay niraisiny dia misy mandrahoana anazy ho faty. He thought his life is now over. Dia nieritreritra izy hoe efa tapitra hatreo ny fiainany. He doesn't want to live anymore. Dia izy tsy nieritreritra sady tsy te ho velona intsony. And his wife heard about my work. Dia reniny vadiny hoe za manampy olona ohatr'izany. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. She found me. Dia niantso ahy ilay vehivavy. Can you please come to our home? We cannot go there because my husband doesn't drive anymore. Dia ozy izy hoe ianao ve afaka tonga aty an-tranonay satria nohony amin'ilay zavatra nahazo ny vadiko dia tsy afaka mitondra fiara intsony izy. I went there. Dia lasa nandeha tany aminy. I started to ask him about the situation. Dia tonga tany aminy dia nanomboka nanontany anazy hoe inona avy ny zavatra nitranga. He started to cry. Dia nanomboka nitomany izy. He started to tell me it's very difficult to speak about this incident. Dia ozy izy tamiko hoe tena sarotra be amiko miresaka momba an'izay zavatra nitranga anankiray izay. I was using these features. Dia nampiasaiko ireo zavatra niresantsika teo ireo. I was trying to enhance him, encourage him, boost him. Dia niezaka nanampy azy nampitombo azy sy nanampy azy tamin'ny zavatra rehetra. To get up, Mba anarina anazy indray, to stand up, mba hitsangana indray izy hijoro, to not being destroyed. mba tsy hampatonga anazy hijanona eo amin'ny fampitehana. And you know what I did? Mba fantatrao ny zavatra nataoko. I asked his wife Zao ny zavatra nanontaniko ny vadiny. to bring a bucket of water and I washed his feet. Dia lasa naka koveta anankiray misy rano dia nanomboka nanasa ny tongony And I was ministering to him and giving him just word from Jesus, word from Jesus. dia nanomboka nanao asa fanompona taminy dia nanomboka niteny teny avy amin'ny Jesosy taminy. He was crying so much Dia nitomany be mihitsy izy. that when I started to pray for him, Dia nanomboka nivavaka ho anazy amin'izay and when we are finished, Dia rehefa vita ny zavatra nataonay, the man grabbed me and he was holding me, dia finy le rangamafy be crying so much. tomany be ihany izy. And after a couple of hours, I left home. Dia tao amin'ny ora vitsivitsy tao aorianan'izay dia nandeha noditra ny an-tranoko And the next day, I spoke to him. Dia ny ampitson'iny resaka taminy indray He says to me, he's like a new person. Dia izy tamiko hoe ohatry ny olom-baovao indray izy. He's encouraged now, and now he can go forward. He can get up again, and then he can go. Mahery indray izy dia afaka mijoro sy mitsangana dia mandroso lavitra kokoa. And I'm sharing this testimony Dia ny antony izarako an'izany fijoroana vavolombelona izany dia izao. because I want to know your value. Satria tiako fantatra hoe lanjanao. What did Jesus says? He says, you're going to do the same things I did. Inona ka ny zavatra tenenin' Jesosy izy hoe anao zavatra mitovy amin'ny nataoko ianao. And while you're sitting there, Dia rehefa mipetraka eo zao ianao eo amin'ny toerana misy anao eo, and you maybe think, I'm not useful. dia mieritreritra ianao hoe tena ohatrany tsisy ilana zany. I want to say today, it's a lie. Dia tiako tenenina anao androany lainga zany. You are worth a lot. Ianao tena mivaleuranao be loatra eo amin'Andriamanitra. It's time for you to also get up. Fa fotoan'izao anao mitsangana. Saying to Jesus, you said to me today, I am salt. Dia tena amin'i Jesosy hoe ianao ny teny tamiko androany hoe fanasina. And I'm going to be useful from today. Dia manomboka androany dia manomboka tena ho ampiasaina. Because that's what you says in your word. Satria izay ihany zavatra teneninao anatin'ny teninao. Amen. Do you believe the word of God, or do you believe something that's in your head? Ianao ve mino ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra sa
mijanona fotsiny ianao amin'ny finoana ny zavatra ao anatin'ny sainao. The second thing about salt Ny zavatra faharoa momba ny sira is it cleanses. dia manadio. Let's go and read Colossians 1 verses 21 to 23. Kolosianina toko voalohany andininy faraka amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny roapolo. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through the death to present you holy in his sight, without blemish and free of accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you have heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, and on which I, Paul, have become a servant. Kolosianina toko voalohany andininy faraka amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny roapolo. Okay. We can wait. Miandry kely tsika. Faharetana. It's part of the fruit. Anisan'ny vokatry ny fanahy ny faharetana. Kolosianina toko voalohany andininy faraka amin'ny roapolo. Do we have it? So while they are busy correcting and getting the scripture on the board, I just want to say to you, that man I just spoke about, Mara-pavita an'le ten'Andriamanitra eny amin'ny écran dia le lehilahy niresahako anareo teo. is it ready? That man, Zay lehilahy zay I'm going back to him when I'm going back to South Africa, rehefa miverina ny Afrika Atsimo dia andeha hiona amindray. because he wants to learn how to counsel people to do the same I'm doing. Satria te hianatra izy ohatry ny ahoana zany fomba fanoloran-tsaina olona zany amin'ny zavatra mitovy amin'ny ataoko. And that is just extending and multiply, as we said. Dia zany dia ohatry ny hoe manitatra sy mampitombo ohatry ny zavatra resantsika teo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ianareo izay olony koa azy fanahy sy ny fahavalo tamin'ny sainareo noho ny amin'ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny. Ny faharoa amin'ny roapolo. Tao amin'ny tenany nofiny tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiny amampondra eo anatrehany. Telo amin'ny roapolo. Fa raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efarinareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny ary izany nanaovana ai Paoly mpanompo. So here Paul says, that is the gospel you heard. Hoy izy Paoly hoe zany filazantsara renareo. And you must walk out here today and believe that the work God started in you is by cleaning you. Dia rehefa mivoaka eto ianao dia mila mahafantatra hoe rehefa miala eto ianao dia miasa izay natombok'Andriamanitra tao anatinao dia ny zavatra voalohany nataony aloha manadio. He cleansed you. Nanadio anao izy aloha. He made you pure. Natonga anao ho tsy misy pentina. So you are that beautiful salt Dia ianao ohatran'ilay sira tena tsisy fangarony. that can just clean as well. Dia afaka manadio ihany koa. Don't stand when people are cursing and swearing and talking bad things. Tsy hoe lasa ianao mamaly an'ilay olona rehefa manompa anao ilay olona na miteny zavatra ratsy ianao na manao zavatra manozona anao. Now you were cleansed. Fa ianao nefa izao efa madio. Now use this to also clean. Dia ampiasao ny vavanao anadiovana ihany koa. You don't have to fight, Tsy lasa ianao dia hiady an-tsena. but you can just say, I don't stand for this. Dia afaka miteny fotsiny ianao hoe tsisy idirako izany. Excuse me, Azafady, I'm leaving dia hiala. because I don't want the work of God to be unpurified. You and again, Satria tsy tiako aloto ny asan'Andriamanitra. and maybe you think people will criticize you. Mety mieritreritra ianao hoe ho kian'ny olona.
It has happened to me. Fa nitranga tamiko izany. But, church, Fa zao ry fiangonana. when they need help, Rehefa mila fanampiana ry zareo. hello, minded, can you come and help? Mandrarita, azafady afaka tonga ve ianao manampy? Because they know what you stand for. Satria fantany ny zavatra hijoronao. And that's the purpose of salt. Dia zany ny ato mpisiny sira. It doesn't change. Tsy miova mihitsy. It's always salt. Sa sira foana izy dia mijanona ho It's sira. not one day pepper, Tsy hoe rapitso izy lasa poavatra. and next day paprika, Dia raha fakapitso paprika, and then you salt again. dia lasa indray ianao lasa sira indray. And in the church you are salt. Dia rehefa tonga tompengonana ianao dia sira. And with the boys you are pepper. Dia rehefa miaraka amin'ny lehilahy namanao ianao dia sady paprika ianao ny dipoavatra. No. You stand for what you are because you were cleansed by Jesus. And he says in 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Ianao mila mijoro amin'izay zavatra nametrahan'i Jesosy ianao satria amin'ny Korintana faharoa toko 10:17 izy miteny hoe efa olom-baovao ianao. Amen. Amen. Let's read Titus 3 verses 5. Titosy toko 3:5. He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing and rebirth and renewal by the Holy Spirit. Dia tsy avy amin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famondrapo kosa namonjeny atsika, tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavoazan'ny fanahy masina. So you should say to yourself today, Ianao tokony hiteny amin'ny tenanao androany by your mercy I am cleansed. hoe noho ny amin'ny famondraponao dia madio And through your mercy, dia amin'ny alalan'ny famondraponao ihany koa I'm going to cling. dia adio tanteraka. And wherever I go, Dia na aiza lehako I'm going to be that part of salt to cleanse. dia zaho anisan'izay sira mpanadio zay. Psalm 51 verses 2. Salamo toko 112. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Sasao madio mba ho afa-keloka ary diovy mba ho afa-pahotana. Now, church, Zao ry fiangonana. God says there's power in your testimony. Izy ny ten'Andriamanitra hoe misy hery ny fijoroana vavolombelona. Now, I want to test about another man. Dia hijoro vavolombelona indray momba na lehilahy hafa anankiray. When I met him, Tamin'izany eo taminy he was smoking marijuana, he was using drugs. foka moly izy ary mampiasa karazana zava-mahadomelona maro samihafa. His life was terrible. Ny fiainany tena tsisy ilana azy. His wife was busy divorcing him. Ny vadiny efa eo an-dalana ohatrany hoe ho any amin'ny tribonaly isarabady. And then one day he found me, he says, Minded, I think we should stop what we are busy doing. Dia indray andro izy niantso anahy dia ohatsy izy mantsy anao hoe manderita za mieritreritra hoe tokony hajanona ilay zavatra ataontsika. I said, why? Dia izy efa maninona. He says, because I'm so unpure. I'm so dirty. I'm so useless. Satria tsisy ilana anahy, olona maloto sy tena tsisy ohatrany hoe tsisy fahatsarana na dia kely akory eo amiko. And you know what I heard? Dia hitanao ny zavatra henoko. I heard the voice of a devil. Dia ohatrany hoe naheno ny feon'ny devoly When Peter was talking to Jesus, Jesus recognized the voice of Satan. dia rehefa nisy fotoana Jesosy i Petera niresaka tamin'i Jesosy dia rehefa niteny Petera dia ny feon'ny Satana ny henony. And he said, Satan, get behind me. Dia izy hoe Satana anivohako ianao. You want to do what the people want to do, but I want to do what my Father wants to do. Ianao te ahafapon'ny olona fa za te ahafapo ny raiko izay naniraka. I said to this man, Zao ny lazaiko tamin'ilay lehilahy. don't listen to the voice of Satan. Hoy zay hoe aza mihaino ny feon'ny Satana.
Because you gave your life to Jesus. Satria ianao efa nanotra ny fiainanao an' Jesosy. And He's taking away your drugs already. Dia efa nesoriny teo aminao an zava-mahadomelona azy efa. He's taking away the marijuana already. Dia efa nasoriny teo koa marijuana ny moly. His life has changed. Efa niova ny fiainany. But still the voice of Satan comes to him and saying, you are unclean. Dia nefa ny feon'ny Satana tonga eo aminy foana miteny hoe maloto ianao. And I say to him, when Satan reminds you of your past, Dia hoy izay mantsana azy hoe rehefa mampatsiara anao momba ny lasanao Satana, you remind him of his future. dia apatsiahivo anazy hoe inona ny zavatra miandry azy any amin'ny ho avy. Amen. Amen. Why? Fa maninona? Because God says, your war is not against flesh and blood, Satria ny ten'Andriamanitra miteny hoe ny fiaditsika tsy amin'ny nofo aman-drà, but against the evil forces and the forces of this earth. dia fa amin'ny fanaratsy sy amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. So, family, Riankonana, we sometimes hear the voice of Satan as well. indraindray tsika maheno ny feon'ny Satana koa, And we should say the same. dia tokon'izay ihany koa ny tenentsika Satan, quiet. hoe Satana, I'm a new mangino, creation. za olom-baovao, I'm washed clean. efa nysasana madio aho, I'm purified by the blood of Jesus. efa nidiovina tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy aho, I'm a child of God. za zanak'Andriamanitra, I'm not where I must be, za mety mbola tsy tonga any amin'ny toerana tokony alehako, but I'm not where I used to be. fa za efa tsy mijanona any amin'ny toerana fa alehako taloha, I'm going from glory to glory and strength to strength. fa mandeha amin'ny voninahitra makany voninahitra ary hery aho makany amin'ny hery. And that's to help people to get up. Dia zany anisan'ny fanampinan'ny olona hitsangana. And that's when somebody give you a lie, say, Satan, be quiet. Dia rehefa misy olona miteny langy aminao dia teneny hoe Satana, mangina. And that man said to me yesterday, Dia zao ny zavatra nitenen'izay lehilahy anazay omaly. next time I'm coming to you to Madagascar. Dia hozy izy hoe amin'ny manaraka miaraka aminao makany Madagasikara. Now I want to be a missionary. Zao te ho lasa misionera. But a couple of weeks ago, he thought he's useless and he's impure and he just want to die. Dia nefa herinandro vitsivitsy izay ny zavatra niteneniny hoe za tsisy ilanana olona maloto ary te ho faty. The third thing about salt, Zavatra fahatelo momba ny sira, it preserves. miaro sy mitazona. To preserve is to protect and to take care of. Ny zany hoe mitazona zany dia miaro sy mikarakara. It's to look after, Ohatrany hoe mijery zavatra anankiray, to maintain, miazona zavatra anankiray and to save. sy manavitra zavatra anankiray. I think you've got a lot of things in a bottle. Za mahafantatra mety any an-tranonao any ianao manana zavatra be dia be ao anatin'ireny bocal kelinao reny. Sometimes it's jelly or ginger or many things, but you put it in a bottle that they must be salt. Dia ohatra hoe mety hoe sakay ny ataonao anatin'ilay izy na ohatra hoe tongolo sakamalao fa rehefa ohatrany hoe mitahiry an'ilay izy ianao dia tsy maintsy asianao sira. And it doesn't become rotten. Dia tsy mety lo ilay izy. That's what they do with pickles and all that things. It doesn't, it preserves. Izay ny ataon'ny olona amin'ireny The pickle, yeah, it doesn't matter. Cucumber, small cucumber. na le ohatrany concombre kely iray cornichon. Merci taty. Cornichon. So I want to say something about preserve. Te hiteny zavatra anankiray momba ny hoe miazona na miaro zany. But first I want to give you some news. Fa meko vaovao anankiray aloha ianao. My daughter, my youngest, Rushay, Ny zanako vavy ilay zanako faravavy. I'm very proud of her. Za zao tena mirehareny aminy. She's like always here under my arm. Ohatrany hoe eto akaikiko eto izy amin'izao. So her boyfriend came to me a couple of weeks ago. Dia ny lehilahy miaraka aminy herinandro vitsivitsy izay tonga tany amiko. Asking me if he can marry my daughter. Dia nanontany anahy izy hoe afaka manambady ny zanako vavy ve? It's a big thing Geza be zany. because she's my little girl. Satria zanako vavy kely io. I don't want to really let her go. Tena ohatrany tsy foko But he's a good boy. Fa nefa le lehilahy koa lehilahy mahafinaritra. And it's part of salt. Dia zany anisan'ny fanasina.
because I was taking care of her. satria nikarakara anazy atao anatin'ny taona maro. But because of assault in her, Fa noho ny amin'ilay sira ao anatin'ny zanako vavy, it's time to bring increase dia mila mitombo nefa izay so that I can be dada. mba hampatonga anahy dadabe. Later on, Mba dadabe aho arina kely aho. so my daughter said to me, let's go and look for a place we can have this wedding. Dia hoy izy ny zanako vavy hoe ndao tsika mba hijery toerana anaovana an'ilay fanambadiana, ilay raharaham-panambadiana. And if I start to cry now, Raha ohatra manomboka mitomany a, you must just know it's still very fresh for me. dia ohatran'ny hoe vaovao be amiko ilay vaovao a. Because in the car, she said to me, Daddy, Satria tany aroa be tany ny teny tamiko izy hoe dada, I always phone you when I need something. hoy izy mantsy anao hoe za hiantso anao foana rehefa mila zavatra. Now it's my husband's turn Dia izao indray a anjaran'ny vadiko, because we're going to become one. satria ho tonga iray zay. And why? She has seen the way I preserve and care about my wife and about them. Dia satria ny anton'izay dia satria hitany a tao anatin'izay taona maro izay a fomba nikarakarako ny vadiko a sy ireo zanako ireo. It's a privilege to have a child. Tena privilège amin'ny manan-janaka izany. It's a responsibility. Andraikitra be koa izany. Because in Ephesians 5, Jesus says, you must take care, husbands, to your wife as he cared about the church. Efesiana 5:5 a zao ny lazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. That's part of salt, Anisan'ny fanasiny izany, to preserve, miazona sy mitahiry, to take care of. mikarakara. And it's a responsibility I will take until she is married to this husband. Dia zay andraikitra zay a raisiko mandra-pahatonga an'izy a, mandra-pahatonga ny zanako vavy a manambady. That's also part of salt. Zany koa zany zavatra atao zany anisan'ny sira. Mes sout ravetsika. Tsy hoe manisy sira akory zafady. And if we continue about preserve, Raha ohatra tohizantsika ny zavatra momba ny hoe fitehirizana, my new husband to be, new boy to be, le vinantolahako a amin'ny ho avy zao, he said to me, Uncle, hoy izy mantsy ana dadatoa, I know you're a missionary, so I will help to take some responsibility for the cost of a marriage. dia hozy izy mantsy ana hoe fantatra anao hoe misionera ka za andray andraikitra amin'ny fandaniana zay ho lany. I said to him, hey, Hoy izy mantsy ana hoe you know my God, hoy izy mantsy ana hoe mba fantatrao ny Andriamanitro, you know my provider. mba fantatrao a ny mpamatsy ahy. Do you think he will take away my responsibility? Dia hoy izy mantsy anazy hoe ianao ve mieritreritra hoe hoesorinao aminany andraikitro, Because that's part of salt, satria zany anisan'ny sira, to take responsibility. mandray andraikitra, Because that is what preserves. satria zany a no mitahiry. That is to help to maintain. Dia zany a manampy a amin'ny fihazonana zavatra And anankiray. that feature saves people. Dia zany zavatra zany a manavitra na mamonjy olona. Our salt, church, Ny fanasina ho antsika ry fiangonana should be useful tokony ho ampiasaina and bear fruit sy hitondra vokatra, so that it can never lose its saltiness. mba hampatonga an'ilay izy a tsy ho very a masirasira ho aminy. Amen. Amen. Let's continue to go to light. Andao indray tsika hijery a momba ny fahazavana. It's not that long. Tsy lava be ohatran'ilay teo. Matthew 5:14. Mateo a 5:14. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Ianareo a ny fahazavan'izao tontolo izao a tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tendrombohitra. Amin'ny tendrombohitra. Ry fiangonana. To hide the qualities God gave you.
ianao a raha manafina ny kalitao napetraka andriamanitra ao anatinao is not a humbleness, tsy fanetretena ny anaran'izay it's disobedient. fa tsy fakatoavana. Because you don't have to come and stand here and do the same as my brother Zao. Tsy hoe lasa ianao a dia hoe hijoro ety koa ohatry ny rahalajao, But you've got another body part as part of his light. fa ianao a ohatry ny hoe anisan'ny tena anisan'izay fahazavana izay. And sometimes when people mocks our God in my presence, Dia raha ohatra zao hoe misy olona manimbajimba n'Andriamanitra eo anatrehako, or uses his name in vain, na hoe mampiasa ny anarany a amin'ny zava-poana, my children go, oh, dia izy ny zanako hoe andriakako, because they know my daddy is not going to be quiet. satria fantatra zareo hoe tsy angina ny dadany. So then immediately Dia eo ny eo ihany a I put on my light. dia ampiretiko ny jiro. You say, that man you are cursing now, he died for me on the cross. Dia izy amantsy anazy hoe le olona hozoninao a maty ho ahy teo amin'ny hazo fijaliana. He's the one I worship. Izy a irery ihany a no ankofako. So if you don't mind, please don't use it in that way. Dia izy amantsy anazy hoe raha azonao atao a aza tsy ratsiraina ohatr' izany ny anarany. I've done it many times. Efa nanao an'izany mbetsaka, No one has ever hit me. tsy mbola nisy olona zany ka hoe lasa tena mely totondry ahy. And that's why he says, you are a city on a hill. Dia zay mampatonga ny hoe ianao a dia tanàna anankiray miorina eny an-tampon-tendrombohitra. You are the one that should be confident in what God has put in you. Ianao a le tokony hanana fahasahiana amin'ny zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao. The light is not supposed to be hidden. Ny fahazavana zany a tsy tokony ho afenina. It's supposed to be as high as possible to see, I am the light of the world. Tokony hijoro a eny amin'ny toerana farany ambony indrindra raha hoe hitenenana amin'izao tontolo izao hoe za ny fahazavan'izao tontolo izao. And I respect people in the world that say something about their faith. Dia za manaja ny olona rehefa miteny zavatra anankiray momba ny finoana izy. That are not scared to say, I'm a child of God. Fa za nefa tsy menatra raha hiteny hoe za zanak'Andriamanitra. Because if Islam on the airport can take a carpet and throw it out and kneel in front of everybody, Raha ohatra misy silamo anankiray a masa ohatra any amin'ny aeroport a dia lasa izy mamelatra tapi dia mandohalika dia mivavaka amin'ny Andriamanina. why should we be quiet about our faith? Dia fa maninona ka itsika ny mangina momba ny finoantsika? Why should we be quiet about Jesus Christ? Dia fa maninona ka itsika ny mangina rehefa momba ny Jesosy? Why should we be quiet? No, we should be a light on a hill. Tsy tokony angentsika fa zao ny fotoana tokony hampatonga antsika fahazavana miorina eny an-tampon-tendrombohitra. Amen. So some features of light, Ny ohatry ny hoe zavatra mombamomba ny fahazavana again 3 features. dia anankitelo. It gives vision. Manome anao a fahitana. Secondly, it's a source of energy. Dia faharoa fomba anankiray a azahoanao hery. And the third feature of light is it shows the way. Dia ny zavatra anankiray a fahatelo momba ny fahazavana dia manoro anao a ny lalana tokony ale. Let's read verses 15. Vaketsika ny 15 amin'ny matitoko 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro a ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana fa apetraka ny ao amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Verses 16. Ny 15. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ny 15 a ary ao ka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo a mba hahita ny asa soa ataonareo a sy hankalazany rainareo izay any an-danitra. So if we put all the lights off, Raha ohatra zao hoe finoantsika daholo ny jiro rehetra. you can, please. Raha ohatra hoe afaka misy mamono ve ny jiro azafady? Put all the lights off.
mba vonoa kely le ny jiro rehetra zafady. Huh? Oh. Oh, the generator. Okay. No. But let's use this as an example. Ampiasaintsika ohatra anankiray ohatra ity. If it was complete darkness, Raha ohatra hoe ohatra ny ataon'ny jirama hoe tapahany jiro a dia maizina and I tanteraka ao tanatin'ity put, toerana ity, my light on, dia manomboka mampirehatra jiro a, and I start to walk, dia manomboka mandeha, people will start to follow dia manomboka manaraka aoriana ny olona. because you're showing the road out. Satria ianao a maneho hoe aiza ny lalana ivoahana. And that's the point of leading people. Dia zany a dia anisan'ny fitarihana olona. That's why Jesus says, do not conform to this world Zay moa patonga an Jesosy miteny hoe aoka tsy hanao any fomban'izao tontolo izao and the patterns of this world. sy ny fomba fataon'izao tontolo izao. But let God change you by renewing your mind. Fa avelao Andriamanitra hanovanao amin'ny alalan'ny fanavaozana fomba fisainana. There's a new habit in South Africa. Misy fahazarana anankiray vaovao zay any Afrika Atsimo. That's why I was in that big accident. Zay moa patonga na ohatrany hoe tamin'ilay farany teo iny a tafiditra tao ana accident anankiray. People are just going over red robots. Doesn't matter. They are doing what they want. Tsotra ny eto amintsika le ohatrany hoe polisy manakana na majanona fa le tricolore reny. Dia le olona tsy mivaky lotsony a na tokony hijanona raha dia lasa foana mandeha. So the taxis start with that. Dia ny bus a na ny taxi a zay ny nanomboka an'ilay izy. And now everybody is coming from behind. Neat. Why don't you go past? Dia ny olona aorinanao a raha ohatra hoe mijanona ianao a dia ohatrany hoe miklaksonanao dia miteny fa maninona ka ianao tsy mandeha? Because there's law. Satria misy lalàna. And I want to keep that law. Dia za te hiazona an'izay lalàna zay. It's there for a purpose. Satria napetraka le izy a ho an'ny antom-pisina anankiray. If everybody is doing it, it doesn't mean you have to do it. Raha ohatra hoe tsy hoe akory hoe manao an'ilay izy ny olona rehetra dia mba lasa koa ianao hanao an'izay. That is part of light. Satria izay a anisan'ny fahazavana. Even if you're the only one in the room that has a light, let it shine. Raha ohatra hoe ato anatin'ity efitra anankiray ity ianao rery manana fahazavana dia avelao hamiratra e. Let it shine. Avelao hamiratra le izy. Because one day, Satria indray andro people will again phone you mety hoe hiantso anao ny olona and say, we need that light. miteny aminao hoe ilainay izay fahazavana nananao zay. And that's why God says, you are the light for the earth. Zay moa patonga ny tenin'Andriamanitra miteny ianao a fahazavana zao tontolo zao. So now, can you see my light? Hitanao ve ty jiro a torsako ty? But now you cannot see it Fa zao nefa tsy hitanao le izy rehefa afeniko because I'm hiding it. satria afeniko le izy. So in the church, my light's on. Rehefa ato am-piangonana dia ampiretiko ny jiroko. But in the darkness, my light's off. Fa rehefa ny ivelany any any amin'ny matimaizina dia maizina miaraka amin'izay koa. People are going to look badly at me. Mety tretin'ny olona olona ratsy a. People are going to tease me. Mety ho aninin'ny olona na rabirabin'ny olona. People are going to tell me, you are the one that's walking with a Bible under your arm. Mety teny aminany olona hoe ianao io le mpandehandeha miaraka amin'ny baiboly eny ambany soroka ao eny. They're going to tell you, who do you think you are? Mety teniny olona hoe fianao mieritreritra hoe izy ianao. Do you think you know everything? Ianao hoe mieritreritra hoe mahafantatra ny zavatra rehetra. You think you are wise? Ianao hoe mieritreritra hoe endry ianao. You know what your answer will be? Mahafantatra hoe mivaliteninao. By the grace of God Noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra and through Jesus Christ, sy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy yes, I am. dia zany mihitsy a. Because I've been cleansed by the blood of Jesus. Satria efa nidiovina tamin'ny ran'i Jesosy. And that's why Zay ny mahatonga I will let my light shine. avelako a amiratra I'm not fahazavana. shy. Tsy menatra ny amin'izany. I'm not going to hide. Tsy andeha hiafina amin'izany a. I am going forward, and through my walking, Andeha androso a ary amin'ny alalan'ny fandrosoko people will follow. anaraka tsy moramora ny olona. Not me, Tsy hoe zany ho arahana the light. fa le fahazavana ao anaty. And the light is the word of God. Dia ny fahazavana dia ny tenin'Andriamanitra. And the light is the Holy Spirit. Dia ny fahazavana zany a dia ny fanahy masina. And people should always remember that. Dia zany a ny zavatra tokony ho tadidin'ny olona foana.
through that, glory will come to God. dia ao anatin'izay voninahitra dia hiverina amin'Andriamanitra. And through that, the kingdom of God will extend. Dia amin'ny alalan'izay dia mitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Let's read, it's the second last scripture for today. Tia ny tenin'Andriamanitra alohan'ny farany androany. Are you hungry? Noana nga ianao? Musari be. Sary ve hono ianao? Let's go read 1 John 2. Jaona voalohany toko faharoa. Epistiliny Jaona voalohany toko faharoa. Verses 15 to 17. Dia ny andininy fa 15 ka hatrany amin'ny andininy fa 17. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fa 15 ka hatramin'ny andininy fa 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Asa tian'izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tian'izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavany iray. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. The world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. So church, my question today Fiangonana ny fanontaniako aminao androany. is if you believe you are light and salt, Raha ohatra ianao mino hoe fahazavana sy sirana fanasiny ianao, you surely should do something with it. dia tokony hanao zavatra momba an'izay ianao. And it's not a warning, Tsy hoe fampitandremana akory izany, it's an encouragement. fa fampaherezana. It's to say, do something. Miteny aminao hoe manaova zavatra. Don't tell people, I'll pray for you. Tsy hoe lasa fotsiny ianao miteny amin'ny olona hoe hoentiko ambavaka ianao. Tell somebody, what can I do for you? Fa miteny aminao hoe inona ka ny zavatra azoko hanampiana anao. My sister brought me this, Le ranabavy tato zao nitondra an'ity mosoary ity, but I had one in my pocket. fa zany efa manana anankiray ato anaty paosiko. But she did something. Fa izy nanao zavatra. And that's part of love, that's part of light, that's part of salt. Zany dia anisan'ny fitiavana, anisan'ny sira, zany anisan'ny fahazavana. And you know what James says in James 2? Mba fantatrao ny zavatra tenen'ny Jakoba amin'ny Jakoba toko faharoa. Even your faith without deeds is worthless. Izy hoe ny finoana tsy misy asa na raha tsy arahana asa dia foana ihany. So I want to start by finishing off Dia efa marana zao. with the last scripture Tia ny ten'Andriamanitra farany ovaka antsika. in Matthew 28 verses 18 to 20. Matio toko 7:20 ny 12:20 ka hatramin'ny 20:20. Jesus came to the disciples Nanantona ny mpianatra Jesosy dia izao no teneniny. and he says, to me belong all the power in heaven and on earth. Izy hoe ay avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty ambony tany. And he says, go, Dia izy amin'izay hoe zao mandeha any. make disciples of all the nations. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. And remember, Izao no tadio. I'm with you till the end of the earth. Zao momba nareo sy miaraka aminareo mandrakariva mandrapatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. So if you go, Dia izy hoe raha mandeha ianao, if you put on your light, raha ohatra hoe arehitra ao ny fahazavanao, if you being salt, raha ohatra ianao fanasina tsara, just remember all the power and authority belongs to Jesus. dia tadio tsara fa ny fahefana rehetra dia an Jesosy. And he will equip you. Dia izy ampitao anao, He will help you izy hanampy anao, to do all the good deeds anao ny asa tsara rehetra, so that your salt mba hampatonga ny siranao and your light sy ny fahazavanao is worth something for somebody out there. mba isy valeurany amin'ny olona any ivelany any. If you go to somebody out there, Raha ohatra ianao mandeha any amin'ny olona anankiray any ivelany ohatra, nobody sees you, tsy misy mahita, and you ask somebody, dia manontany olona anankiray ianao, why do you look so sad today? fa maninona ka ianao no ohatran'ny mampalahelo izany androany? You might be the last
salt and light in that person's life. Mety ianao ny sira na fahazavana farany ilain'le olona amin'izay fotoan'izay. You might be able to say, get up. Ianao mety hoe hiteny amin'le olona hoe miarena. You might be the one to wash somebody's feet. Ianao mety farany anasa ny tongotry'le olona. You might be the last person to give that person hope. Dia mety ianao ny olona farany amin'ny fanantenana an'izay olona izay. But don't go out here today Fa tsy lasa ianao miala eto androany believing that you are not salt and light. hoe mino ianao hoe sady sira ianao tsy fahazavana. You are useful. Satria ianao tena ilaina. Every one of you Isika rehetrareto is useful misy ilana azy daholo in the hands of God. eo an-tanan'Andriamanitra. Go, Mandeha any, make disciples. manaova mpianatra. Go, Mandeha any, be salt and be light. aoka ianao ho fanasina, aoka ianao fahazavana. Amen. Amen. Let's pray. Ataontsika hivavaka. Thank you, Lord. Saotra Tompo, But you said to us, we are salt and we are light. satria ianao miteny aminay hoe fanasina sy fahazavana zay. You cleansed us and make us clean. Ianao nanadio anay ary madio zay. And I'm a new creation through Jesus Christ. Ary olom-baovao zay ao amin'i Jesosy Kristy. Today I want to believe it. Androany te hino an'izany zay. And I want to walk out here encouraged Ary te hiala eto mahery. and say, I am washed by the blood of Jesus. Hiteny hoe za dia voadio any ran'i Jesosy. So no weapon formed against me will prosper. Dia ninona fitaovana ny foronina melezana anahy dia tsisy mahomby zany. Here I am, Lord. Ity Tompo, Use me. ampiasao In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Miss Sotra Betsika. Thank you. Alleluia. Azo toerana Thank you, vetivety ary. Michael. Thank you, brother. Faly venao aloha nandray an'le teny teo e. Atsakany hoe ny tanana izay vonona ho ampiasain'Andriamanitra androany. Fanasina sy fahazavana. Amen. Dia anao fanatritsika aloha. Dia ao anatin'izany dia efa ataovy ao an-tsainao fa ianao le fanasina sy fahazavana. Ao anatin'izay rehetra atao. Raha pitsitsika dia ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rodolphe indray no mitondra ny teny raha pitso amin'ny fotoam-bavaka raha pitso arahana fandraisana fanasan'ny tompo. Ny amin'ny herinandro moa zany mahazava ho azy dia hiaraka amin'ny mpanompontsika zay mino fa ianao mbola mangetaheta zavatra be da be. Tsy hoe avy any Afrika atsimo le afatra fa avy any an-danitra le afatra. Dia mila mivonona foantsika ao anatin'izay. Raha pitso zany fotoanantsika amin'ny fito eto dia ny ankoatran'ny raha pitso dia misy amafisina foana ho an'izay mbola tsy mahalala ny amin'ny sekoly isa-maraina etsy amin'ny supérieur Analakely manomboka amin'ny fito ora maraina ka hatramin'ny 7 ora sasany. Ny latsinainy manokana sekoly mpamahana olana ny talata, sekoly mpanasitrana ary ny alarobia dia sekoly tokatrano sy fanambiana toetra. Ao anatin'ireny sekoly ireny mahatonga antsika tsy menatra ny hijoro. Amen. Rehefa mianatra ianao dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fatatrao ny marina ary ny marina manafaka anao tsy handevo. Ny dikany hoe manafaka anao tsy handevo dia afaka niseho ianao tsy menatra intsony hijoro amin'ilay fanasina sy fahazavana. Izay ny mahatonga anay eto tsy mitsahatra manentana anao foana satria misy tombony ny amonjena nyreny sekoly isa-maraina, ny amonjena ny fanatrehan'Andriamanitra isak'izay fotoana ny entanana antsika tsirairay avy. Misy fotoana amin'izao misy antony reny. Ny tena marina tsy ho anay reny fa ho anao. Amen. Somary domokely ny eo akaikinao hoe ho anao reny fotoana reny hoe mba hahatonga anao fanasina hoe mba hahatonga anao fahazavana. Amen. Amen. Dia ao anatin'ilay fotoana ihany koa ahafahantsika misy foana fotoana ny zoma amin'ny herin'ny androany amin'ny 4 ny sabotsy amin'ny 7 maraina dia
miaino manokana ny radio 90.8 ao anatin'izay koa ny ahafantaranao ahazahoanao fahalalana miaraka amin'Andriamanitra 90.8 ao amin'ny Sekoly TV misy fandaharantsika, ao amin'ny Amité TV misy fandaharantsika, ao amin'ny radio An'ny Kristy koa tsika misy 107.6 misy pasteur Rodolphe mitoroteny eo matetika, dia amin'ireny fotoana ireny Star Times asaika adiniko dia misy fotoantsika eo amin'ny canal 112 dia araroty reny fotoana rehetrarehetra nefa omenanao daholo le izy dia ianao sisany mino fa samy ijorotsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ndao tsika hitsangana satria efa tonga ety anoloana ny fanatitra dia ainjiro ety anoloana ny tananao ary. Ivavaka tsikiray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay tompony amin'ny mpanomponao, saotra ny amin'ny teny, saotra ny amin'ny fahampatsahivana fa tsy mijorojoro foana izay fa tokony mijoro ho tombontsoanao Andriamanitra, mba ho fanasina sy fahazavana tokoa, mba ho samandroso manoloana ny zavatra rehetra izay asehonao, mba ho mpanampy ny hafa izay, mampijoro ny hafa izay, ho fahazavana ho an'ny hafa izay, fanasina ho an'ny hafa. Andriamanitra da io ny fijoroana tsirairay avy. Androany izay dia manatanteraka ny fanatitra sakrifisy fahafolon-karena. Raiso ho anitra kasitrahany zany Tompo, ho voninahitry ny anaranao. Ta io ny tsirairay avy, aza very izy diso anjara ny tsirairay avy, satria nanantona anao izy androany, nanome ny fonao izy androany, dia raiso izy androany Tompo, mba ho fitaovana mahomby ao am-pelantananao. Amin'ny anara maherin' Jesosy, aleloia, amen. Andao tsika tehaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Selamat Tuku. No. Let's pray. Vavaka isika. May the Lord bless you. Hitahy anareo any Jehovah May the Lord keep you. sy hiaro anareo. May the Lord show his face upon you and be gracious to you. Mirapetrana ny tavany aminareo any Jehovah ka mindrafo aminareo. May the Lord turn towards you and give you peace. Alandra ny tavany aminareo any Jehovah ka nome anareo fiadanana. Remember you are light and salt. Tadio fa fanasina sy fahazavana ianareo. Accept it. Raiso zany ekeo zany. Embrace it. Raiso ho anao manokana zany. It's your time to shine. Satria fotoana zao mamirapiratra ianao. In Jesus' name. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tain tumpo. Ain Jesosy. Fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra anaty izao anareo. Amen. Amen.